Manahoana daholo indray tamin'ny alarobia teo isika no nanaraka ny balady kaninina voalohany tetỳ Ambatomboravavy. Andeha aloha ampatsahivina anareo vetivety hoe inona moa ity hetsika ity. Ny association balady kaninina zany dia nivondronanay Piti Alika, maître chien ary ihany koa docteur tamin'ny voalohany tetỳ amin'ny faritra Atsimondrano ity. Fa amin'izao efa azo atao hoe saika manerana Antananarivo satria na Avaradrano na Atsimondrano na ireo distrika maromaro manodidina dia efa tonga daholo ataon'ny mikambana atao anatin'ny balady kaninina. Andiany fa firy ary ity indray mitoraka ity e? Taona fahatelony ity. Ary eo amin'ny taona fahatelo dia hetsika faharoa ity balady kaninina natao androany ity. Le fatao moa zany dia fitondrana ny alika mandeha, fifampizarana traikefa eo amin'ny piopelika ary ihany koa fanontanianan'ireo maître chien sy ireo dokotera ho an'ny olona rehetra izay manantona an'izao hetsika mitoto saina androany sy ny teo aloha rehetra. Nanao ahoana kosa ny fahavitrihan'ireo mpandray anjara? Mitombo be ny mpandray anjara satria raha ny fahitana azy dia eo amin'ny 50 eo zao ny alika nandray anjara. Raha latsaka lavitra tany amin'ny 30 tano any tamin'ny édition teo aloha dia atenaina fa mbola ioatra noho izany ny édition izay ataonay manaraka. Izay ny fanazavana vovoy ny arahantsika tamin'ny monsieur Alfred président an'ny balady kaninina. Fa hiverina sur terrain indray isika izao anohy ny lalana miaraka amin'ireto alika maro dia maro nandray anjara ireto. Ka rehefa vita ny fakanana faharoa dia miaraka amin'ireo narikara alika araka ilay fomba fitenenantsika azy mihitsy. Tahoare tonga dia hidadabe sy ity boribolina be ity indray no misantatra ny dia. Izany hitsantsika izany Dr Liv avy ao amin'ny Veto Plus Madagasikara manara-maso ny fahasalaman'ireo alika mandritra izao balady izao. Misy moa ireo tsy mitondra alika fa dia miaraka amin'ny balady maka fafinaretana eny fotsiny. Izao lalana rehetra izao moa dia efa nisy ny fidinana mialona ataon'ireo maître chien ny hijery azy. Misy ny fidinana, misy ihany koa ny fiakarana, fa indrindrandrindra ny mandeha tany. Ny fanomanana dia efa nahazatra aloha fa ny nanomboana anazy no nanahirana nijery ilay toerana izay mampety ny tsirairay satria misy ny akaiky ny sasany lavitra ny sasany dia hita fa ety zany ny toerana hita fa mampety an'ilay balady. Tsy ny alika nefa ny mora vizana fa ilaina ny makaina kely foana e. Eto izao dia manome ranony alikany i maître Lary. Rehefa avy nakana kely ary sika dia andao hiakatra ity bozaka be ity e. Hitanareo amin'izao fa tena sady fiakarana no fidinana ity balady kaninina ity. Raha olombelona tsy mpikotrana no mitondra dia taraiky mihitsy fa ity hitantsika ity kosa no fiakarana enjana indrindra nandritra ity balady ity. Aleo jerena hoe mety mbola hisy lazonady avokoa ve ireto alika reto sa hisy hijanona.
raha efa maka ny aty ambony aty reto alika reto any aorinany kosa dia misy efa midongy ny alika noho ny faharirahany. Ina problème tsy dia maraka tsara. Vizaka izy. Fico moa. Ertaona staba. Nga tsy dia hoentina mandehandeha loatra izy. Tsy dia mandeha loatra izy fa moa koa lavitra loatra ilay tamity. Mahafinaritra aina nefa hatreto aloha. Amin'ny herin'ny androany dia ho hitantsika raha ho tafiakatra eny amin'ny tapitendrombohitra ny totobota kely iny na tsy fa hankatoanantsika amin'ny balady aloha dia resadresaka miaraka amin'ny maître Zoma Mpionna. Ka nanao ahoana maître ny fahitana ny alika rehetrarehetra teo? Ny zavatra hita aloha dia tena efa hita fa zatra randonnée daholo le alika efa zatra mandeha ary hita hoe tena tian'ilay olona le mitondra le alika manao randonnée. Ny fijerevana itony toerana itony ve misy antony manokana? Tena misy mihitsy ka satria misy karazana alika tsy natao andeha mahazaka lalana lavitra, misy koa ny alika nefa tena mitady izay lalana lavitra zay dia tsy maintsy tadiavina ilay izy, tsy maintsy misy fidinana, misy fiakarana, misy koa ny fakanaina, ny point rehetrarehetra zany tsy maintsy mipetraka ao anatin'ilay balady. Mba homeo bazy hoe zay ny amin'ny fitaizana alika maître? Ny fitaizana ny alika aloha dia ny bazy voalohany dia ny fitiavana azy. Zay aloha voalohany indrindra mila tiana aloha le biby dia mila fikarakarana izy, mila manaraka an'ireo torohevitry ny vétérinaire ao anatiny satria misy fikarakarana manokana ny alika dia zay ianao vao tonga ao anatin'le hoe fitaizana amin'ny ankapobeny. Zay aloha zany ny bazy voalohany ny fitiavana anazy sy fikarakarana azy.